avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltrano ny vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manoltra ho anao ny vaovao. Isan'ny manadanja amin'ny malagasy ny teny hoe masina izay mifamatotra amin'ny kolontsaina sy ny ara-panahy mipetraka ary ve amin'izao fotoana ny fanovan'izao ilay hoe masina ny tanindrazana. Andraisana fepetra avokoa izay rehetra nanototra tany taorian'ny fivoahan'ilay dekret mandrara fanotofana tany ny taona 2024 ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Ampiaingana ihany koa ankilan'izay ny famoahana rano ka tsy hisy rano miandrona intsony rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Mitaky fitantanana madio sy fampitsarana ny tsindry ataon'ny mpitantana eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ireo mpitantana ekipa sy mpankafy baolina kitra raha nanao hetsika teny amin'ny kianjan'ny Barema Masina izy ireo androany. Mila fanovana sy vahaolana aingana avy amin'ny tompona andraikitra anarenana ny baolina kitra malagasy. Sahirana ny mpanakanto noho ny rafitra misy ankehitriny tsy miteraka tombotsoa azy ireo. Mila vaozina ny rafitra eo anivon'ny fitantanana ny zavakanto ho ireo mpanakanto nandritra ny fionana no tanteran'izy ireo indrindra ny resaka omda. Any ivelany notsipahany anteny miaram-pirenena frantsay ny fampidirana ny taxe Zoukman nandritra ny fandiniana ny teti-bola-panjakana. Ny taxe Zoukman izay mikendry ny fangalana hetra amin'ny olona manan-karena indrindra toy ny tany sy ny tahiry ary ny trano izay lohahevitra efa niadikevitra matetika amin'ny fanovana hetra ny Frantsa. Ny antsiprian'ireo avy hatrany ary. Faly miaraba anao indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalamba-baovao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoa andahatsoratra avy hatrany ary isan'ny manandanja amin'ny malagasy ny teny hoe masina izay mifamatotra amin'ny ara-panahy sy ny kolontsaina petraka ary ve amin'izao fotoana ny fanovana izao ilay teny hoe masina ny tanindrazana dia arahantsika ary ny matoa andahatsoratra. Andro voadidy ho amasinina ny voalohan'ny volana novambra tahaka izao izay andro natokany fiangonana katolika ho fetin'ny olo-masina rehetra. Raha ny famaritana, ny olo-masina araka ny fampianarana katolika, orthodoxa ary anglisy dia olona heverina ho masina. Matetika izy ireo no ankalazaina ary atao ohatra ho an'ny mpino. Ny sehatry ny finoana izay fa ny an'ny malagasy manokana dia manome lanja io fahamasinana io ihany koa. Masina ny tanindrazana. Misy toerana masina, zavaboary, zavamaniry, zavamananaina sy ny sisa, indrindra ny aina. Masina ny aina satria avy amin'ilay pahary. Ny hoe manakasina amin'ny malagasy dia fitambaran'ireo toerana nomena lanja mifamatotra amin'ny kolontsaina sy ny ara-panahy lalina ivony maha-malagasy ny malagasy. Antony ny elazana fa masina ny tanindrazana. Ary izay asin'izay no mahasari-piaro ny malagasy izay tena tia tanindrazana. Sarotan'ny malagasy raha misy raha latsaka amin'ny taniny, raha misy fanimbazimbana ilay famasinana mifamatotra amin'ny kolontsaina sy ny ara-panahiny. Mbola misy matsiaro ve amin'izao fotoana fa masina ny tanindrazana? Eny avy hatrany ny valiny izay fiarovana ny fahamasinany tanindrazana izay no antony nijoroan'ireo razambe fahiny nanohitra ny fanjanahana nataon'ny Frantsay. Nijoroan'ireo zokibe ray aman-dreny nanohitra ny tsirariny ny seho teto amin'ny firenena ka namonjy sy nampijaly ny vahoaka. Izay ihany koa no nijoroan'ny malagasy ankehitriny ka iroso amin'ny fanovana sy ny fanatsarana ny rafitra izay hita sy tsapa fa nangeja ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo tanindrazantsika. Aoka tsy ho verimaina nefa izany ezaka efa natao sy mbola irosoa ny malagasy iray manontolo izany satria raha vao miteny hoe masina tsy maintsy misy ny mifanohitra amin'izay misintona ny amin'ny lalana hafa. Koa raha miteny sika hoe masina ny tanindrazana tsy maintsy misy ireo azo ny fakapanahy ilaza izay zavatra mifanohitra amin'izany
eny fa na dia samy malagasy tsotra zao aza rehefa hitany any velany ka azo nidirany zany fahalemeny sasany zany dia sanatria iverina amin'ny teo aloha ihany lakilosindrimopera hoy ny mpanakanto ka ny teo ihany no teo mila firaisampo sy firaisan-tsainy zany mila faharesena lahatra fiaraha-miasa miaraka amin'izay andraikitra tandrifiny tsirairay avy tokony ijoro isika fa tsy ho mpitazapotsony mifanohana manoloana ireo mpandroba mpanao tantely afa-drakotra ny arem-pirenena mpitady tombontsoa manokana sy ny sisa araka ilay fomba fiteny manao hoe ny akanga maro tsy vakinam-bo taony zao ijoroana irosoana amin'ny fanovana ary anehoantsika fa masina ny tandrazana fa isan'ny mahandro manatantara sy ny lanjany tokoa ny andro ny voalohan'ny volana novambra no resaina misy manafangaro amin'ny andro ny 2 novambra nefa izany andro ny 2 novambra izany ka ny momba izay indrindra no entina amintsika ato anatiny ity zanam-pandaharana fantary fa ity rina fitiavana ny 2 novambra andro natokan'ny fiangonana katolika ho fankalazana ny fetin'ny olo-masina rehetra voatidy ho amasinina ka misy ny lamesa anamariana izany ara-tantara tamin'ny taona 377 aorian'ny Kristy no nanomboka nankalazana izany tany Siria natokana ahatsiarovana ireo martiora sy ireo kristianina ninjeny izy tamin'izany fotoana izany fa be dia be kosa ny mpianakavitsika olo-pantatsika olona samy hafa teny sy fokoa zay efa noraisin'Andriamanitra eo akaikiny dia olo-masina izy ireo ka ireo ny tena ankalazaina manokana amin'ny 2 novambra dia ny olo-masina rehetra tsy voatony nanarana tsy nanaovana fomba amin'ny atao hoe canonisation tamin'ny liturgie noho izany isa-taona amin'ny 2 novambra dia mahatsiaro ny olo-masina rehetra isika noho izany ireo sangany amin'ny efanodimandry izay efa ny akaikin'Andriamanitra saingy tsy fatatsika iza daholo no ankalazaina amin'ny fetin'ny olo-masina rehetra na hoe Toussaint tutti santi amin'ny teny italiana zany hoe ny olo-masina rehetra tsy akanavaka ny andron'ny 2 novambra kosa indray fotoana ahatsiarovana ireo olona efa nodimandry tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo no nampidirana azy tao amin'ny fomba mpivavahana romanina ka tonga fetin'ny fiangonana maneran-tany nanomboka teo tsarovatsika manokana ireo havatsika nodimandry izay akaiky atsika indrindra hampahatsevin'ny fiangonana dia izay mahatonga ny hoe misy lamesa 3 iangavian'ny fiangonana mba hatao amin'ny 2 novambra ary aporisihina ny pretra hanao an'io lamesa 3 io manomboka amin'ny sasakaly ny 2 novambra mifohan'ny 2 novambra ka hatramin'ny sasakaly ny 2 novambra mifoha 3 novambra zay sy ny tsarovana tao anatin'io na tsy vita dia manana ny volana novambra ray manontolotsika hahatserovana ireo havatsika nodimandry sy ireo rehetra efa nodimandry akoatr'izay anefa dia aza adino fa isaky ny alatsinainy no andro natokany fiangonana hahatserovana ireo fanahy mijaly ao amin'ny afandiovana na hoe fanahy midioa amin'ny toeram-pidiovana io na purgatoire ho an'ny fiangonana protestanta réformé toy ny FJKM natokana ho andron'ny filazantsara ny andron'ny 2 novambra ara-tantara nanomboka tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo ny fanitsiam-pivavahana nataon'ny Martin Luther ny orina tamin'izay fampianarana momba ny fanitsiam-pivavahana notarian'ny Jean Calvin izay no nanokanana io 2 novambra ho an'ny andron'ny filazantsara izay andro ny 2 novambra dia antsoina fa fetin'ny filazantsara zany itoriana ny filazantsara zany ary misy mihitsy aza amin'io andro 2 novambra io manokana mpandray fanasan'ny tompo manao asa fijoroana vavolombelona ao amin'ny fiangonana ilazana fa velona ny filazantsara ny olona mety mitady zay any amin'ny fasana fa ny fiangonana mitady an' Jesosy velona zay nitsangana tamin'ny maty ary dia ny finoana zany dia ao amin'ilay Jesosy velona tsika raha teo dia mahafantatra fa ny fahafatesana ny tamboniota hoy ny romanina toko fahenina ny andiny 7 dia miazona zany ny fiangonana lay fandresenao amin'ny Kristy dia ny filazantsara notoriana ny filazantsara no tanana ary ny soratra masina rery any ny finoana irery any tsy manamarika manokana ny fetin'ny maty na ireo nodimandry araka izany ny fiangonana FJKM araka ny fotom-pinoana iorenany falazany soratra masina azy ny laza manao hoe nahoana no aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona tsy ato izy
fahefantsangana io zany lay teny jesosy hoe tsy ato izy fahefantsangana ny maty zany tsy ho ao ampasanao mihitsy ny finoana zay tanany efitsekevina tsy ho ao ampasanao mihitsy izy ary mazava ny zava-misy raha to zany itsika ka matsiaro an'ireny le hoe misy ny atao hoe vaky fasana silisisa rehetrarehetra reny raha ao izy a tsy navelany nalaina zany ny taolality zavatra tahaka zany zany lay finoana tena matanjaka be mihitsy zay tana ny fiangonana ka ny fiangonana so kristy eto Madagasikara zany na ny efitsekema mahaprotestante réformé azy dia mitanany hoe Jeso Kristy irery any ny finoanan'Andriamanitra irery any ary ny soratra masina irery any ho an'ny mpandalan'ny fomba malagasy nolovaina avy amin'ny kolotsaina vahiny nentin'ny fivavahana kristianina ity andron'ny ray novambra ity raha ny ara-tantara no jerena misy ny miantso azy ho fetin'ny maty na fahatsiarovana ireo nodimandry ao ihany koa ny manamarika ny andron'ny 2 novambra ahatsiarovana ireo nodimandry fanateram-boninkazo sy fanadiovana ny fasana no endrika iray anamarian'ny malagasy izany andron'ny reo lasa korazana izany hoe raha ohatra zany jerena tarafina ty amin'ny itsin'ny fanandronana amin'ny fanasan'andro malagasy zay fipetraka zay voalohan'ny volana novambra zay de tokony any amin'ny tsinana sorotantsika malagasy manao an'izay fetiny maty zay satria eo ny itsiny ho atsika malagasy fa la izy moa kolotsaina vahiny dia tsy maintsy arahana amin'izay mahakolotsaina vahiny zay kanefa tandremana tsara satria misy ny fomba misy ny faty isika malagasy tsy manao fomba ho an'ny fasana na ho an'ny falasakorazana akoatrin'ny sorotany satria teo ny androm-pasana teo ny andron'ny olona faromalasakorazana dia eo no afahantsika mikitika ny fasana na mikarakara fasana fa tsy amin'ny voalohan'ny volana novambra mihitsiny dia ny azontsika tao amin'ny voalohan'ny volana novambra io satria milatsaka lamady izy dia manatitra voninkazo fotsiny fahatsiarovana ny maty hitantsika araka izany fa samy manana ny fandraisan'ny andron'ny ray novambra na ny samyny finoana kristianina azy afa ihany koa ny fijerin'ny mpandalan'ny fomba malagasy voarafitra ao anatin'ny andro tsy fiasana fa andraisakarama io daty io eto Madagasikara fa nahitana fiovana indray ny vitsolika eto amintsika nanomboka androany araka ny noty navoakany ofisy malgasy des hydrocarbures ny hidina 50 isaky ny litatra ny vidiny gasoil ka lasa 50 ariary izany amin'izao fotoana raha toka 704 ariary izany teo aloha ny hidina 70 ariary ihany koa ny solika fandretrana ny petrol ka lasa 703 ariary raha 703 ariary izany teo aloha tsy nahitana fiovana kosa ankilany vidiny lasantsy izany hoe mijanona ho 85 ariary ny iray litatra miatra manomboka androany ity viditsolika vaovao ity taoriany mba ho fampiarana ny mécanisme d'ajustement automatique des vérités du prix du carburant fa resaka fananatany vetivety kosa indray andraisana fepetra avokoa manomboka androany izay rehetra nanotitra tany taorian'ny fivoany ilay décret mandrara fanotofatany taona 2022 ho an'Antananarivo sy ny manodidina izany ankoatra izay ho afainganana ihany koa ny famoahana rano ka tsy hisy intsony ny rano miandrina eto amin'ny fitoam-pahavaratra ho ny minisitra tompony andraikitra misedra olana mandrakariva ny mponina Antananarivo sy ny manodidina rehefa tonga ny fitoam-pahavaratra vokatry ny fahatsetsehman'ny tatatra sy ny fiakaran'ny rano araka izany nidina ifotony teny amin'ny station de pompage Ambodimita ny minisitra tompony andraikitra niaraka tamin'ireo teknisianina samihafa hijery ny fomba fanatsarana ny fepetra efa noraisina dia ny fisiroana mialohany mety ho fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra amin'ny fitoam-pahavaratra nandritra izany nanamarany tamin'ny fomba entitra fa tsy ara-dalàna avokoa izay rehetra nahazo lalana hanotitra tany taoriany ny décret mandrara ny fanomezan-dalana ny taona 2024 dikan'izany tsy ara-dalàna zay fanotofana tany taoriana ny 2022 io zay aloha zany dia efa teneniny antsika zay ka ny andraikitro manomboko zao andeha hijery ny permis rehetrarehetra zay 2022 mankaty dia fandraisana fepetra efa mimana fantapantatranareo ihany za fa za olo mahitsy ary olo tena direct rehefa miteny tsisy agnavahako ny zany izy io zay nanototra tany nanomboko 2022 dia efa mimana izy ary ny fanotofana tany tsy ho izy tsony raha mbola eo ny fitondragna zay misy anahy fa ny ankoatran'izay tsy fantatro
fa efa misy décret io mandrara aza manao tsony fa hoenjagna ny fepetra ho raisina ho an'izay mbola mini hanotitra tany tsy anavahany io niza ary tandreo fa ny tentative ny corruption punissable aza manao tentative anao corruption ty amiko fa tonga de fisamboriko anao. Ny 13 febroary 2024 raha tsy ivina no natsahatra tanteraka ny famezan-dalana fa nitofana ho an'ireo commune miisa 340 tafiditra ao anatin'ny faritra iadidin'ny Apipa ary mbola manan-kery zany hatramin'ny androany. Ankilan'izay asa maika ny fitazonana ny rano ikoriana tsara, afanganana ihany koa ny fikoriana ny rano tsy janona any amin'ny voatanana ka ampisy rano miandrony. Efa nirosoana ary mbola mitoy ankehitriny ny fanesorana ireo angom-potaka sy fako ary tsikafona any anaty kanal izay manelingelina ny fikorianan'ny rano. Efa nesorana ihany koa ny fotaka tao amin'ny farina nosy raha ny fanazavana izay manangona rano avy amina toerana rehetra manodidina ka mamoaka izany amin'ny lakan-dranon'Andriatany. Loza mitatao ny fanariana fako amin'ireny toerana ireny ka tokony samy mitandrina sy anaramaso. Ny rano dia manana natao tsy anariana fako fa ny rano aina. Ny rano ihany koa dia mamelona antsika dia tsy tokony atao fanariana fako fa tokony tandrovana ny rano. Tokony tandrovana ihany koa ny fikorianan'ny rano. Ny sisin'ny tatatra, ny sisin'ny rano dia tsy tokony isy fananganana fotodrafitrasana fananganana trano satria fananam-panjakana reny domaine public reny natao iarovana ny tanàn'Antananarivo amin'ny tondra-drano reny toerana reny. Mila tandrovana ihany koa tsy tokony sombaina ny fotodrafitrasan'ny rano na ilay antsoina hoe infrastructure hydrique sy hydraulique satria ireny no manampy antsika amin'ny fiarovana ny tondra-drano, manampy antsika amin'ny fampidiran'ny rano ohatra zao ny hidin-drano na ny vanona zao betsaka no misy mangalatra ny vy sy ny kojakoja ao anatin'izy ireny. Izy ireny nefa tena hoe aina mamelona ny tantsara. Misy telo ny pompe miasa eny Ambodimita izay tokony hamoaka ranon'Antananarivo 9 metatra toratelo isaky ny segondra. Tsy miasa nefa ny pompe roa amin'ireo ka 3 metatra toratelo isaky ny segondra ihany no tafavoaka. Antony dinana ifotony tahaka izao ny amahany zany olana izany raha ny fanazavana ary koa anafoanana ny fanotofan-tany. Nodomandro omaly zoma 1 oktobra ilay raim-pianakaviana voatifitra nandritra ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy mpitandro filaminana tamin'ny zoma 3 oktobra lasa teo Ratsihivina. Io rangaha nodomandro io ilay rangaha voatifitra teo ampanamboarana trano ka nijerena ny zanany kely no anaovany fianakaviana Ansoavo amin'ny tsiraray. Ndeha rahantsika ny makasika izay. Mafy tokoa ny nanjoy ity fianakaviana kely. Ny loza ny Randriana Solo Max Romain, ilay raim-pianakaviana 17 taona voatifitra teo amin'ny tendany tany Antanambasoatema teo ampanamboarana trano nandritry ny fifandonana teo amin'ny mpianatra ny Universitény Mahajanga sy ny mpitandro ny filaminana ny andron'ny zoma 3 oktobra 2024. Notsabony atao amin'ny CHUP Zagahandrova nandritry ny 17 andro izy saingy tsy tana ny ainy ny zoma 1 oktobra teo nakipin'ny masony dia lasa izy ary namela manano tena sika mboty telo mianadaha-kely 10 taona 9 taona ary 2 taona sy tapany zandry indrindra. Ny any angatan'ny fianakaviana dia ny hijerena sy ny anampiana ireto zaza navela ny tompokilahy ireto. Zay motan'izy naratra dia nanao fitsaboana nefa tsy nijanona fitsaboana iny zany le raha fa tsy nahazo fahasalamana fa niakotrika amin'ny fahafatesana. Amin'izao fahafatesana zao dia mangataka amin'ny mpitondra fanjakana zay mbo jery akaiky zao zavatra manjoana izao fa mampalahelo mahita ny fady amanjanaka ny lozany. Zaza mbola majinika aby ka le hita zaigny andreo zany mbola sarotra satria zay ma ray aman-dreny le nandao zanaka efa zokizokiny any efa antitra ka le zaza mbola kely mangataka amin'ny fanampiana amin'ny
fitondra fanjakana mahefa zay am'izao fotoana zao momban'ireo zaza reo. Vola mitetina 3 400 000 ariary no lany ny fianakaviana ny karakaraina sy ny tsaboana ny tompoky teny amin'ny hopitaly. Nisy any ireo nanampy azy ireo saingy ritra ny teo am-pelatanana. Raha ny fandaharam-potoan'ny fianakaviana dia amin'ny 7 ny volana novambra izao ny fandevenana ny tompoky Romain any Marivoay. Ho an'ireo izay manam-paniriana ny ifandray mivantana amin'ny fianakaviana reto kosa na ny anampy reto zaza ireto dia afaka miantso ny 032 71 715 07 na ny 037 50 561 74. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray mitaky fitadiavana na madio sy fampitsarana ny tsindry ataony mpitantana eo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra, ireo mpitantana ekipa sy mpakafy baolina kitra raha nanao hetsika teny amin'ny kianjan'ny Barima Masina tamin'ity androany ity. Mila fanovana sy vahaolana aingana avy amin'ireo tompona andraikitra hoy izy ireo ny baolina kitra malagasy raha ny fanazavana. Rina fitiavana nitatra ny Cyprien zay. Vory teny amin'ny kianja Barima Masina androany ireo mpitantana ekipa mpilalao mpankafy baolina kitra namaly ny antson'ireo mpilalao ny bare teo aloha 4 amin'ny alina tary ny Faneva Ima, Bolide, Voavy Paulin sy Anisei. Marary ny baolina kitra malagasy manoloana ny fitantanana tsy mety ataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Fédération ho ny kapten'ny ekipa pirenena malagasy teo aloha Faneva Ima. Manjaga ny kolokolo sy ny tsindry azo lena ny fanavakavahana sy ny kitranotrano ataon'ny mpitantana hiara ny fandrahonana sy sady izay rehetra mahasamteny milaza ny tsy mety eo anivon'ny Fédération. Noho izay olana mianjady amin'ny baolina kitra izay no nanaovana ny hetsika androany hanomezana fitenenana ireo mpisehatra izay maharary sy ny fangatahany. Atsaro ny tsindry sy ny kolikoly mila fitantanana madio sy mangarahary izay hoy izy ireo. Raha miteny ianao dia tsy mahazo na ianao raha ena amin'ny championnat na mena sazy amena affectation zany rehetrarehetra zany mila foanatsika amin'ity baolina kitra. Mety aminareo reo mety aminareo reo mety misy mpanazatra mety ho en place ny mpanazatra anareo afaka 2 taona 3 taona dia ohatra zany foana ve ny ainatsika tsy maintsy tsindrina ianao tsy maintsy mitondra ny anina dia zany foana ve ny ainatsika amin'ity zavatra ity. I baolina inge ny ankabeazantsika rehetrarehetra reo mivelona amin'ny baolina raha tsy mivelona fa fitiavana tia baolina tsika reo matotongeto esoro ny tsindry esoro ny menasy esoro ny alakobika tsy tiako tare manomboko zao fa tsy manaiky an'izany zay. Mitaky fanovana rafitra sy vahaolana aingana avy amin'ny tompona andraikitra ireo mpisehatra amin'ny baolina kitra anarenana ny fitantanana. Reto tsisy resaka hoe mandeha ikomy na hanonga-panjakana no ny hevitra tsy mitovy dia zay le divany eto hoe aleo alalaka amin'ny fitenenana fa io averiko ihany fédération dia association en club. Donc zany tsy maintsy ao anatin'ny association tsy zany mitovy hevitra zany daholo raha nga laingy zany tsy maintsy misy tsy mitovy hevitra nefa zay mampandeha ny association. Zay le teneniko hoe mila fanovana mila fivana ny fomba fitantanana zareo fa zay fotsiny mbola antsika eto ihany aza matahorintsika club rehetrarehetra na any amin'ny faritany eto Antananarivo na iza na iza fa adimbonany ity ary ty sanadiny vavana diny lela tsy sady place tsy misy sange beraka nandafy mamela madamanjanaka miasa tsy zay fa fitiavana baolina satria nahoana za ohatrin'ireo boakely reo taloha ary manana didy izary ny ady eo raha tsisy ady areo e. Maro ireo mpilalao no manana talenta sy fahaiza-manao amin'ny baolina kitra isaky ny faritra tonga ny ainga ny fotony noho izany fifantenana izay mpilalao mendrika andrafitra ny ekipa amin'ny pirenena nanamafy izy ireo fa tokony hiala ny mpitantana ny Fédération rehefa tsy mahavahaolana. Fa mila politika miainga eny fotony dia nifankakevitra avy amin'ireo mpamboly mpangana angombokatra mpitatitra sy mpanondrana ny fanovana sy fanarenana ny sehampiariana lavanilina mifanipaka amin'izany anefa tolo-kevitra naroso ny solotenan'ny syndicat des exportateurs de lavanille à Madagascar tamin'ny ministra tompony andraikitra omaly ka tsy azo ekena ho ireo mponina avy ao amin'ny fatry sava tsy aroraso arvelo. Niatrika krizy lalina ny seham-pamokarana sy fanondranana lavanilina nandritra ny fitondrana rajoelina ka mila drafi-panarinana matanjaka ho ireo solotenan'ny mponina ao amin'ny faritra sava tsy nalalaka ary noferana tamin'ny olombetsim-pomba ny fitondrana tamin'izany ihany ity seham-piariana ity miainga amin'ny fijerenan'ny fotony ny fanarenana raha ny fanakevitra ireo mponina. Raha ny olana ny seham-piariana lavanilina zegny afaka agnatin'ny 7 taogno tato lagniny mitondra ny filoha rajoelina zegny
nisy problème zegny ny Saint-Pierre Lavany sakinay mivolagna zegny kijeny ny Ravatomanga na Kakabe ny Saint-Pierre Lavany ny Lavany satria nanagna fombafomba toy ny Lentsy Toamasina koa zegny izy iferany olo mbitsy ihany no olo afaka manondra ny Lavany nefa ny fisieny fanalalana ny famarozana ny olo mivanga Lavany agny fotony ny olo magnondrana no afany Lavany misy faninanana malalaka mba afany Lavany makatra ny vidiny eto zay tsy mivolagna hoe mitaky fidinany fiakarany Lavany zay zegny tsy teknika zegny fa ny takinay zegny mila malalaka sepiaragna Lavany nangezany sepiarina Lavany ny fanararotana nataony tompona andraikitra ambony ny andraikitra ny fampandehanan-drara isam-paritra raha ny fanazavana trany raha irosona ny fividianana lehibe ny faritra atakina tsy ho isan'ireo namotika sinanao ampimamba izany sehatra izany itsony ho iatran'ireo ponina ninay zany tsy resaka fahefana loatra ny tiany atongavana fa tsy tanteraka ny vinanay raha tsy olona mitovy tanjona mitovy ambom-po amin'ny fitiavan-tany razana mitovy ambom-po amin'ny fitiavana amin'ny faritra ny fagnovagna zegny no hitantagna ny faritra misy zay ho avy ndray tsy ho ela ny fitsinjaragna ny andraikitry magnaran'ny faritra ny tiany atongavana zany mba olona manana ambom-po manana fomba fijery ary efa leo amin'ny zavatra tsy nety teo aloha no apetrakeo mba hatsaro amizay ile kinamanamana ile olo mpatatra isy ny fiantsona sy firesana amin'ireo mpisehatra rehetra ny Sepiarina Lavanil hoentina manangona hevitra natsarana ny Sepiarina ho ny minisitry ny varotra sy ny fanjifanandroany ny satatra ny fiaonana ny solotena avy ao anivy ny syndicat des exporteurs de vanille à Madagascar ny farany herinandro teo izay notsipahan'ireo mponina avy any faritra Isavatra any fa tsy mifanaraka tamin'ny foto-kevitra nanaovana fitakina hanatsarana ny sehatra ireo tolo-kevitra narosin'izy ireo raha ny faneho-kevitra andrasana araka izany fanavaozana sy fanarenana entin'ny minisitra voakasika fa manoloana ny tsindry sy fanaparapahefana ataon'ny ben'ny tanàna Irmara ao amin'ny commune Soahazo nidina an-dalambe nanao hetsika fanesorana ny ben'ny tanàna Irovahoaka amin'ny commune Soahazo distrika ny Toliara faharoa ankoatra ny tao an-toerana izay nahitana izany ihany koa ny tao amin'ny distrika ny Mananaravaratra Gaëtan Andriatsilavo nidina an-dalambe mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana ny mponina ao amin'ny commune Soahazo distrika ny Toliara faharoa ny azo ny commune izy ireo ka nanakatona birao angatahana hoe ireo farany ny ametrahana PDS noho ny fanararaotapahefana mihitatra amin'ny fakana ny tany fiveloman'ny mponina rongatra agny fokon'olo ny Soahazo satria nanjeky ny mpanampara-pahefana izay nataon'ny ben'ny tanàna ao aminay ka nahatonga ny vahoaka ny rodina an-dalambe manao antso avy zahay fa raha io ben'ny tanàna io no mbo mipetraka eo de tsy mety hitohy ny tolona ary tsy hanaiky zahay vahoaka ny Soahazo fa tsy mety ady ziska amin'ny farany avorina an-tany raiky ny fahefa i avao ny tompony ny fahefa tsy omeny fahefa iaby zay olo manana ny asany amin'ny commune Soahazo ao mampalahelo anay ndra gendarme zay ndra dokotera zay ndra personnel zay ny commune sandraky moa ny président fokontany ary mandrava fokontany ny vahoaky tsy raha i avao ny mera teo ka tsy nisy tany mpanjakana zao ny tao i mera androany misy tany mpanjakana mangalaky tany vahoaky ankeriny ka mampalahelo anay ny fitondrany Trobaky Stefan ka esorina izy teo tsy mila azy rahay nroitra ny azo ny birao ny commune ihany koa mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ireo mponina ao amin'ny commune Antananarivo distrika ny Mananaravaratra nofantsihan'ny mponina ao an-toerana ihany koa ny birao ny commune
atsika vahoaka no masomandidy am'izay ologno ny fidintsika ka amezohasigny ny vahoaka tompoko lasy tompoko vavy iala le tsimitsindry azo legny iala fagnaparam-pahefagna fô za amin'izay tsy manohitry fitondram-panjakagna edy e fa manohitry raha tsy marigny foa i koa manohitry fitondram-panjakagna boka manohitry lalagna fô le raha tsy marigny zay ny fô toery nateo azy izany ny araba manokana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izy ireo indrindra ny ministry ny mponina agnisan'ny feliciteko manokagna ny madame Nary Nirina Sidonio zay voatendry ministre ny mponina sy ny firaisan-kina laza ny fatram-batosoa laza ny fatragnaran-jorofo ny nazao atsika ministre ny mponina zany dia ilafy mboavoina ihany koa no entsika misento anatin'ny doka foy. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Décrasse, malala crasse. Décrasse, malala crasse. Yana tsy manakery crasse. Mampiasa décrasse. Tsy misy loto tsy afaka ny décrasse. Décrasse. Zay décrasse Bacheliers, étudiants ou salariés, prenez votre avenir en main avec ESUM, une université moderne offrant des formations en présentiel et en ligne, de la licence au master, habilité par le MISUPRES et diplôme reconnu par la FOB. Choisissez parmi nos 6 mentions, statistiques, informatique, gestion économique, communication et droit privé. Obtenez votre licence seulement en 2 ans, connexion Wi-Fi à haut débit et salle de laboratoire pour vos pratiques. Adresse, Indavamambe, infoline 034 33 925 69. Visitez notre plateforme www.esum.academy. Facebook, ESUM Académie officielle. Inscription ouverte. Préparez votre avenir avec des professionnels. ESUM, le défi de la réussite. Anay baka toliara toy mamboly raha maro ako tsy tia balahazo karakarainay malagasy lafarina zato isan-jato fikarina eto atoerana manify sy maivamaivany ery raha andoky raha matsiro sy mora levolona andramika zaho an'io no mampiavaka amin'ny malagasy. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany a. Nenyo, lany papier. Tia! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao sedo, double épaisseur, manadio kokoa. Mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny varotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Week-end cadeau, fais-nous tic-tic en week-end. Irai
saika amin'ny 30 oktobra ka hatramin'ny 2 novembre ny vidiana first premium misy antso 10 000 ariary SMS zat 350 méga dia mahazo cadeau bonus mora plus de 1000 misy antso 2000 ariary SMS dimampolo 100 méga be zao zay rehetra zay amin'ny vidiny 10 000 ariary fotsiny c'est Johnny Diaz 322 étoile 91 Diaz miaraka aminao foana mias ahafahanao mifandray amin'ireo akaiky anao. Mamerina ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany vaovaon'ny latsaka izao hariva izao malona ny fivoarany toetra ara-politika eto amin'ny firenena ny ala tamin'ny fitantanana ny SADC ary fantoka amin'ny ezaka ho amin'ny firenena amin'ny fampiarana ireo dingana ho amin'ny fanovana araka ny fanapa-kevitra niraisin'ny lalam-panorenana ny 14 oktobra lasa teo ny avy eo anivo ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara tanjona amin'izany moa ny ametrahana rafim-panjakana matanjaka hanamafy ny fifandraisana nasionaly hanomanana ho avy milamina sy maharitra kokoa izany fanapa-kevitra izany dia tsy voakasika velively ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny SADC mifanohitra amin'izany ametraka fitoniana filaminana ary fampandrosoana maharitra mifandraika amin'ny loha hevitra fototra hiaingan'ny mpanorona ny SADC manamafy ihany koa ny fisian'ny fahaiza firaisan-kina ara-piara-miasa manao sy amin'ny SADC izany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray tokony ho aradrariny hatrany ny vidiny entana ampiarina eny anivo ny mpanjara ankoatra izay tsy tokony isany koa ny fanararotana indrindra amin'izao manakaiky ny maitsoatra izao hoy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana raha nidina ifoty ny jery ny fandrizana ny tsena sy ny vidiny entana tamin'ity androany ity raha ohatra makasika izay. Saika manararotro mampiakabidy sy mangala-danja avokoa indrindra rehefa manakaiky maitsoatra ny ankamaroany ireo mpivarotra entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN na manirana nosy isoroana izany fa ihany koa iarovana ny zomim-panjifa nidina ifotony teny miesy tsy atosika anosy be analakely ambody filao ny jery ny fandrindrana ny tsena sy ny vidiny entana androany ny teo anivo ny ministera ny varotra sy ny fanjifana. Maitsoahitra dia manabe zay amin'ny tsy hidiranao anatiny hoe fanararotana amin'ny resaka vidin'entana satria raha ny volazantsika teo hoe efa midina vidin'entana ny totony ka sanatria tsy tiantsika mpanjara indray no isan'izay fanararotana izay tokony ho aradrariny foana vidin'entana mpiaratsika fa ro manaraka an'izay ny kalitao amin'ny entana mila jerena tsara ihany koa mba tsy hampidi-dozan'ny fahasalaman'ny mpanjifa za zao mahita hoe efa misy zavatra mila renina kely zany mila renina kely ny fahadiovana tonga izao mbola ampiasaina amarana ny menaka mila diovina tsara fa sarobidy ny fahasalaman'ny mpanjifa ary teboka napetraky ny filo ihany koa dia ny fijerenana sosialy vahoaka dia amin'izao aloha zany izahay mbola manabe ao anaty hitanao anatin'ity daholo ny zavatra tokony arahana amin'ny mampandrakananao dia omena fotoanareo afahanareo manarina tsy mety. Ankoatra izay isany ho jerena manokana ihany koa ny tahiry hoety miatrika izay maitsoatra izay tsy misy ahina hatreto ny tahirim-baritsika eto Madagasikara raha ny fanazavana. Mahakasika ny vary nafarana kosa indray koa dia tsara ny manamarika fa ampy ny tahiry ary misy ireo vokatra vary nafarana ho tonga tsoatra izay eo amin'ny 75,000 taona eo ahetintsika atriana sady ny maitsoahitra ny vidiny vary ihany koa raha eo anivony misy atraraisam-pirenena dia nahitana fidinana ary tokony isy fiantraikany amin'ny vidy izay anjefan'ny mpanjifa izany ety anivony tsena ary raha ny mahakasika ny vary importé 25 mesure zany dia tsy tokony oatra ny 500 ariary ny kapoaka zany. Tsy hijanona amin'ny fidinana ifotony fa ho avy anara-maso ny tsena ho arian'izao ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana trany tanjona amin'izany ny tsisian'ny fanararotana amin'ny fampikarana ny vidin'entana ankoatra izay arahi-maso akaikany koa ireo entana lany daty miparitaka iny an-tsena amin'izao fotoana ka hoentitra ny fepetra raisina hitandrona ny aina sy ny fahasalaman'ny mpanjifa tsirairay avy.
fa manoloana ny fitarainany ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana ao Frantsa mono amin'ny Université Malgache de Cachan kosa indray nandefa solotena ijery fotony ny zava-misy any an-toerana ny minisitra tamin'ity androany ity. Arahoany mahakasika izay. Teboka maro ny voaresaka ao amin'ny fitarainana nataon'ireo mpianatra malagasy mandrato fianarana ao Frantsa monina ao amin'ny foyer universitaire Malgache de Cachan. Isan'izany ny kena manamana tsy fahaiza mitantana nataony tompon'andraikitra ao an-toerana, tsy fanajana ny zo fototra sy ny fahalalahana, fandrahonana sy ny sisa. Nisy ihany koa hoy izy ireo nitaraina ny fandraisana mpitatam-bola na mpiaya nandritra ny hetsika anatrehintsika ny volana septambra sy oktobra lasa teo. Nangatan'ireo mpianatra eo anatrehan'izany ny sokafa ny fanady adina, isiny ny fanovana fitantanana, isiny ny fanady adina manoloana ny mety hotrangana kolikoly ka samy andray anjara amin'izany avokoa ny firenena roa tonta ialana amin'ny mety ho fitany lana ary angatana ny fanavaozana ny fitsipika anatiny efa tsy manaraka ny toetrandro intsony. Eo anatrehan'izany namaly ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy malagasy ny antefany ny fitarainana ary nilaza fa manomboka androany dia andefa solotena ijery ny fototry ny olana ahafana mametraka vahaolana maharitra azona vokatra tsara amin'ny fianarana ara-tovin'izy ireo any an-toerana. Andrasana ny mety ho toyiny. Voasakana ny maraina teo ny lalana tao Mboroy antehiroka miazo any Mamamba. Antony nanakan-dalana ny ponina noho ny fatapany jiro sy rano. Fokotany mesadimy amin'ny tapany avaratra ao anatin'ny komuna antehiroka noho ny ary an'izao fatapana izao. Fanampanazavana. Vita amin'ny vita daholo ny tuyau vaky aty aminay fa mangavy izay ponina eto mba ho alefo le vanina be ao ambany ao ary araka ny fangatahanay rehetra ataoko dia zahay rehetra dia miaraka aminareo mihitsy izay miara-midinao manokatra le vanina dia amin'izay mijery zahay rehefa avy eo ary mangataka fanazavana efa nanazava ihany nareo fa hoe misy ampanina ny any amin'ny Mbodimily kanefa tena sitraka tokoa ianareo raha manazava babimaso amin'ny ponina rehetra eto. Mbola very koa tsisy resaka politika tsisy resaka ina fa rano zany tena tadiavinay amin'izao tsika miteriteny zao fa mijaly zay rano fototsy ny aina zay moa le hoe marina fa fantatra ny hoe fahaseranana eo amin'ny fiainana nefany arivariary ny ray bidon ary zay fotoana zay anambara varakazo sy izay marindrisement ny olona maka rano amidy aty aminay aty mety marina le tsotra ny olona ary marina fa hoe samy sahirana donc zany tsy minatsiny ny tsirairay. Tontolo ny zavakanto kosa indray sahirana noho ny rafitra misy ankehitriny izay tsy mitera-bokatsoa azy ireo ny akamaroany ireo mpanakanto amin'izao fotoana. Mila vozina ny rafitra eo anivo ny fitantanana ny zavakanto izy ireo indrindra fa ny resaka omda nandritra ny fionana izay no tanterany ireto farany tojiny Irina Tahiry. Maniry nisy ny fanaovan-dravitra eo anivon'ny kolotsaina sy ny zavakanto ireo mpanakanto amin'izao fotoana ny fanovana izao. Fotoana ihany koa izao hijerena ny maharary ireo mpanakanto hoy ny fanazavana. Hoe mba satria amin'izao no afaka manararaotra zany tsika amin'izao zavatra mitrango izao mba hoe afaka mameno feo anay hoeno zay olona tsy eno hatramin'izay. Misy artiste betabe mpanakanto betabe tsy eno tsy mena fitenenana tsy mena sehatra zavatra ohatrany hoe betabe marobe le izy. Dia io misy io fivoriana izy io ao amin'ny mpanakanto anatin'ny mozika fa misy koa hafa manao mpanakanto anatin'ny art plastika anatin'ny cinéma dia ny tanjona zany dia misy koa hafa nanao ohatra isaka feonan'ny mpanao mozika hafa koa mpihira sy ny karazany dia le ny tena mahafinaritra engany ka ho totoso zay hoe hitambatra daholo zay dia mba hiteny amin'ny feo iray zany. Anisan'ny tolona ho an'ny fanaovana teto amin'ny firenena ireo mpanakanto nandritra ny etsi-bahoaka teto Madagasikara ny hanitsiana sy ny hanavaozana ny omda no isany angatan'izy ireo. Fa maninona re tompoko ny mpanakanto amin'izao fotoana zao lasa mahantra raha samy mahantra ohatrin'ny olona fa mpanakanto dia latsaka ambany be ary ambany ary zay ny zavatra misy amin'izao. Ny omda aloha teneniko anareo mazava tsara fa misy rafitra tsy milamina tompoko ao, misy rafitra tena enjana be tokony hovaina mihitsy tompoko ao anatin'ny omda io fa misy olona tena ao zany tena misy olona tena tonga dia ny ampanakarena azy ihany ny tanjony nefa zany efa rafitra efa tsy izy tsony raha amin'izao. Resy lahatra ireo mpanakanto fa ilaina ny fanavaozana amin'ny lafindretra eto Madagasikara ary rehefa anao ihany miatomboka any fotony mihitsy.
maresaka avy any ivelany kosa indray no tsy mpany anteny mera-pirenena frantsay ny fampidirana ny taxa zukman nandritry ny fandiniana ny teti-bola-panjakana ny taxa zukman izay mikendry ny fangatana hetra amin'ny olona manan-karena indrindra toy ny tany ny tahiry ny trano izay loha hevitra efa ny adikevitra matetika amin'ny fanovana atao ao frantsa raha iverenana mikendry aka hetra 200 isan-taona amin'ny olona manana fananana mihoatry ny 100 tapitrisa euro ity fomba fakana hetra vaovao ity hetra izay hoentina ampitomboana ny vola ny fisotrondronon'ny ireo mpiasa malona ny tsy fampiny ny vola fisotrondronon'izy ireo no ny fabetsahany ireo mpiasa mandeha misotro ronono isan-taona dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana aminao ary raha pitso indray veloma tompoko. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny $700. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.